tombo lehibe ho an'ny fokotany Ambodisaina ty asa tagnamaro tamy alalan'ny tetikasa asa avitra mirindra ho famelomagna ireo kolotsaina malagasy. Manoa finaritra televiziona malagasy Agny Tomasina. Teto amin'ity toerana antsoina hoe Farafaty Ambodisaina ity no nisehoany ny ady farany tamin'ny tolona nataon'ireo malagasy fahiny tamin'ny taona 1790. Tsy mba fanadino ny lasa ka izay indrindra no nisafidianana ity toerana izay manana ny tantarana manokana ity, nanaovana ny asa avitra tetikasa ny fitondram-panjakana iarahana amin'ny FID. Fisorana fakatremana amin'ny gouvernemanta malagasy na foia izay fomba nafana reto pisitraka nanao an'izao asa tana maro ahafahanay manatsara an'izao toerana manatantara izao. Araka ny fanapahana izay napetraka ny mpanolontsaina dia kolokoloina izy tia ho atao izay mahatsara azy ary miantso an'ireo mpizahatany maro ny any ivelany ny eto Madagasikara mba hijery an'izao fa misy tantara masina, misy tantara maro eto Ambodisaina Farafaty ka dia isorana ireo tompona andraikitra nagnatotosana zao etsika tana maro zay ao amin'ny FID izay tsy mikely soroka satria mazava ny tanàna kehitriny amin'ireo etsika maro zay ny fanomezan-tanana. Ny commune dia fanomezan-tanana ihany koa ho amin'izay mpiara-miombona antoka. Ny antso fifanomezan-tanana hatrany ny mpitondra ty an-toerana mba ahafahana manohy ny hetsika fikolokoloina ny kolotsaina malagasy manana ny maha izy azy toy itony.